Manaitra kely ny sain'ny tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena satria zany tompoko olana foana le resaka fananatany zany indrindra ety amin'ny faritra Maderanamotana. Ity toerana ity tompoko dia tsapa tokoa zany fa ansemady izy ity. Kanefa tompoko dia le olona dia efa nanao fanarahana tamin'ny semady. Mipetraka eto tompoko ny juridika amin'ny semady le izy kanefa dia efa niekena tamin'izany fotoana zany satria misy rafitra amin'ny semady ny chef de département mihitsy tompoko ny efa nanaika manao filazana le olona ao amin'ny semady hoe ianona ny eo amin'le toerana. Dia milaza ny chef de département hoe eny ary zany efa ianao no eny dia arovo le toerana dia fefeo le toerana. Zava-misy tompoko rehefa mifefena indray le toerana dia misy tompona andraikitra hafa indray ao amin'ny semady to maniraka olona maniraka huissier manala le fefy. Dia nandeha ady-pitsarana tompoko le izy dia niakatra appel. Misy numéro tsara daholo tompoko ny appel eto am-pelantanana ny taratasy rehetra. Zavatra mampandinika nefa dia zao efa misy ny certificat d'appel, misy koa ny ordonnance avy amin'ny fitsarana efa milaza fa tsy mahazo kisikisihana le fefy. Ny zavatra mampandinika tompoko dia mbola maniraka huissier ihany ny semady amin'ny alalan'ny Saondra Raymondine vady tany miaraka amin'ny polisy anankitelo teto mbola manala ihany an'le fefy. Kanefa dia ny fitsarana dia efa namoaka baiko tao amin'ny PPCA hoe tsy mahazo kasihana aloha le fefy. Dia mampikorotana le fiarahamonina tompoko le izy satria milaza zareo fa avy amin'ny semady arina izy ary dia hafahafa. Voalohany tsy nandalo tao amin'ny fokotany kory izy, tsy nametaka taratasy teto aminay fa miaraka amin'ireny polisy reny miaraka amin'ny basy. Ka mampandinika be tompoko le zava-misy ka manaitra ny sain'ny tompona andraikitra satria ny semady tompoko dia efa manao akoro amin'ny olona izy, efa miteny amin'ny olona fa fefeo le fefy dia izy indray maniraka hoe asory le fefy amin'ny alalan'ny huissier vatany kanefa efa misy ordonnance tsy mahazo mikasika ny fefy intsony tompoko. Dia ny zavatra faharoa manaraka an'izay ihany koa izy ity tompoko dia efa misy asana réseau mihitsy. Mampandinika be zany satria ny juridika taloha zany tompoko dia mazava ny juridika taloha. Fa ny juridika amin'izao fotoana izao zany misy paikady koa hatrany amin'ny juridika vaovao ka tsara fantatry ny tompona andraiky mpanjakana rehetra koa izay zavatra izay satria ny juridika amin'izao fotoana izao zany misy paikady miampy le juridika. Ery ambany ery moa fantatsika tsara ho antsika izay mangataka juridika rehetrarehetra eto amin'ny tany sy fanjakana dia misy soratra ery ambany ery hoe il certifie en outre que jusqu'à ce jour exclusivement la dite propriété n'est grevée d'aucune charge ni d'aucun droit réel immobilier. Zay foana matetika ny ao amin'ny juridika fa noho n'izao zavatra efa mitrango izao tompoko dia misy élément ao amin'ny domaine-nao dia ampiasiany soratra indray le izy hoe autre que servitude de passage passive et active de 2 mètres de largeur. Par contre, elle bénéficie d'une servitude de passage de 2 mètres de largeur grevant la propriété dite Mon Rêve 2, titre 12 904A, le tout inscrit le 22 février 1967. Zany hoe misy paikady zany tompoko ataon'le ao amin'ny domaine. Lazainy fa misy titre tranon'olona vaovao indray ony tamin'ny andron'ny 1967 ony hoe Mon Rêve 2. Titre 12 904 nefa tsorona tompoko fa rano tantara tsy misy an'izany Mon Rêve 2 zany mihitsy ny ety Maderanamotana fa paikady eo amin'ny domaine le izy amenony eny amin'le juridika.